taninao zao ve any amin'ny île zay patra de hoe isisa la France de zany olona miteny hoe isisa la France ny taninao koa zany ao anatiny de tonga izy manao visite d'état de tsy maintsy raisina mihitsy amin'ny maha visite d'état malagasy tompoko no miteny malahelo fa hoe indrindra visite d'état ny atao de inona zany zao mba eritreritry ny malagasy inona ny eritreritry ny malagasy za manokana tompoko de tena hoe oro mihitsy mifoko sy mifanahiko fa iverina indray ve ny fanjanahana tamin'ny fomba taloha sa iresaka ave amin'ny visite d'état to sao de fotoana tokony ararotin'ny fitondram-panjakana malagasy koa zany nytenenany hoe efa manao visite d'état ihany ianao ngiafolohan'ny frantsay ahoana marina ny nosonay zay totonareo isa hiteny an'izany ve engany mba isa mba hiteny an'izany rehefa hitsidika nandafy varatra ihany de mba resao kely tao ihany enge nanaovana le fampirarany tadidinareo andafy varatra de apatsagivo azy tato nanaovana fanarahana iverenan'ny reo nosy any Madagascar aiza ho aiza zany amin'izao fotoana zao zavatra tena mampiorolo azy ity anditsidika nandafy varatra izy reo olona fa taizany anisany nanaovana somi ny fanjanahana fa tsy taony io andafy varatra io andafy varatra io tamin'ny andron'ny republika voalohany mbola misy brao ana mpanolontsaina frantsay le atao hoe Debré tena misy soratra mihitsy hoe salle Debré soratra apetraka ambony varavarana ny mpanolontsaina raha maramila azy ny Jeneraly Bokino vazaha ny directeur de cabinet vazaha monsieur Moreau ny ministre ny finance vazaha ministre ny fampianarana vazaha ny mikarakara mikasika ny fifandraisana any velany afiretana zay mbola ny raha frantsa mikarakara inona zany de izy tsy any amin'izay hoe tokony atao sy tsy tokony atao fa ao anatin'izay tsika no mametraka ny amin'ilay hoe mangarahara ao anatin'izay nyroso tamin'ny fampiatona azy ny fanjakana raha iverenana de hoe miato ny fitrandrana miato ny serasera rehetra tany amin'ny taona 2020 sy 2024 tany no namoaka an'izay fanapahana zay ny fanjakana ny amin'ny hoe miato avokoa izany rehetra izany de tao anatin'izay tsika ny amin'ny hoe ny andry ny amin'ny hoe inona zany lay antony nanapahana tamin'ireny fotoana ireny ankehitriny miroso indray ny fanjakana ny amin'ny hoe de mandeha indray ny orinasa base toliara ao anatin'izay zay lay mangarahara takitsika hoe inona ry fanjakana zany no zavatra nisy tao ka eto isika no mitondra n'izay famakafakana izay ny amin'ny hoe ny mapety tsy mapety an'itony resam-pitrandrana itony ny mahatsara sy ny maharatsy an'itony fitrandrana itony ekendra amin'ny lafiny anankiray tsika raha irorana makany amina hoe mahatsara ny fitrandrana de izay resaka famoronana asa izay de izay resaka fidirana vola amin'ny fanjakana izay amin'ny kitapom-bola mpanjakana izany isan'ny vokatsoa sy tombotsoa amin'ny fisina tetikasa tsy manonona base toliara eto fa amina tetikasa rehetra mihitsy izany isan'ny tombotsoa anatin'izay rehetra izay fa lay mangarahara eo anatrehan'izay ny amin'ny hoe de mampiditra ohatrinona de mampiasa olona ohatrinona de ahoana ny zon'ny mpiasa de tena ilay manampahaizana sy lay manana an'izay fahaiza-manao zay ihany ve no raisina de ahoana zany reto mpiandrika ireto raha iresaka base toliara isika zany rehetra zany no isan'ny fanontaniana mipetraka sy andrasam-balina le izy le fanontaniana ry namanao ny nasaina mipetraka fa anisan'ny tsara resahana mihitsy le resaka hoe fangaraharaana io ohatra ny raha tokantrano ihany andrasanao imenimenina zanakao vao menao fanazavana izy zao ange le zavatra amty zareo za raha fa nisy fanazavana zao zay everiko fa haingo diso any arivo ihany reny zany hoe mesure corrective le izy hoe ahitsy zany le zavatra tsy mety zay azonao atao tsara nanazavany reny hoe io etsika ino ty pastuliara io pastuliara ngeka zao kilometatra mialana anany io zao kilometra fa maninona tsy nazavana meloa zany io mantsy le hoe nitsakotsy re kenda voadomy ara loatra azonao atao tsara napafantatra ny omelohany fotoana zay le fangaraharaana mantsy takany rehefa manao fotodrafitrasy misy zavatra petraka tsara mihitsy hoe ity fotodrafitrasy ty de zao no atsangana eto zao ny fotoana paretan'io ianona no manao an'io mamatsy vola zao mpamatsy vola rehefa resaka base toliara tsika marina tokoa fa efa voaresaka io tany aloha
ary tamin'izay resaka eny tsika voaresatra na tena voaresaka misy satria raha nasikatra nge tsika ny anisan'ny tolona nataon'ny député telo amin'ny fitopolo anisan'ny voaresaka io resaka pastuliara io e fa tamin'ireny voaresaka tamin'ilay tsy fangararahana voaresaka tsika zany hoe tsy hoe inona le tsy priany fa voaresaka rehefa ty arina ratsy nisy zany ataotsika hoe le mpampalaklo satria mo ohatrany hoe zavatra efa hita ihany nisy fitohizany nisy enchaînement ana zavatra nge tao hoe zay miteny aloha de nofonjany zay miteny de nogadrana zay miteny de ary ny eritreritra angamba hoy ny mpitantana hoe tsisy asa hiteny tsony rehefa zavatra atao ohatrany io kinanjo mbola niteny ihany le vahoaka niteny ihany nisy mpitarika atao niteny hoe tena tsy mety io ary olo be ao am'le tanàna de reny mbola raha tsika lalala ngefa mbola nisamborana koa le olona za tsy teny hoe iza le olona mbola nisy ihany ny fisamborana zany hoe rehefa tsy vitany raha matahora fantatry ny mpitantana ihany fa tsy maintsy mifampiresaka ary isika rehefa miditra anatin'ny resaka fampandrosoana ifotony na développement local de tokony ilay fiarahamonina ifotony aloha no akakevitra voalohany zany hoe concertation locale inona ny hevitry reo olona reo makasika le zavatra atao aminy mieritreritsika hoe move ny filazana fa 20 kilometatra hoe 10 kilometatra zao kilometatra miala am'ty ihany ty io ka tsy fa nifetraika an'le izy misy antony BDP raha tontolo iainana tsy raha iresaka tsika makasika ny fitrandrahana zay ho atao ao amin'io pastuliara io misy fiatraikany ara-tontolo iainana zay resahana misy fiatraikany ara-kolotsaina zay resahana misy fiatraikany ara-pahasalamana resahana misy ara-piarina fa tsy fantatry le ohatrany hoe tsy hoe tsy fantatra moa zany fa hodiny le mpitantana tsy fantatra le izy ity asa rety makany anjoma de tsy maintsy mandeha atao le trezana fotsiny le izy mahalala ihany zareo fa tsy maintsy atao ny fampiresana ka naninona tsy natao mialohan'ny fotoana reny zay mantsy le de mety ka zay mihitsy tsapasapana izy nge tsapatsapan'ny mpitondra foana hatram'izay nisy ny nangina ny vahoaka ary nieritreritra izy hoe atody le izy tsapatsapa tao tsapatsapa atody de rehefa tsy taio de atody tsapatsapa vodina akoho moa fa lazany tsapatsapa vodina akoho de rehefa tsy taio de atody fa nisy zavatra efa nitsapatsapana atsika teto raha tsy resaka tsika fanondranana ohatra reny nge fa tsapatsapana vahoaka hosarotony ve vahoaka raha ondrana ny are-pirenena bois de rose andramena sokatra ino rehefa tsy miteny tsika volamena rehefa tsy miteny tsika de ay azo atao zany io fa tsy mahasamyteny reo manandrana izy reny resaka tsikilovana ny fiaina amin'ny malagasy tamin'ny fampiasana prédator ngatsika ny teny manaiky zany reo tsy mahasamyteny zany reo andao atao ihany nanao vazavaza izy nakazo-pirenena hafa ny mpitantana na de fantatra zao aza fa hoe tsy azo atao ny makazo-pirena hafa raha feno 20 taona ianao raha feno taona ianao mangataka le izy de manary ny zo-pirena malagasy fa hoy ny mpitantana hoe reo tsy mahay lalàna reo malagasy reo tsy isy fatany zany resaka lalàna zany fa andao atao fa tsy maninona zany io de inona natao tsika nanaiky tsika tsy maninona rangava revena am'lay de io mitranga io andao ndray aloha foazina kely ty resaka nosaka ty na de efa nofohanana aza tamin'ny taona 20 le fanarahana hoe tsy anisany nanaovan'ny Andriamato azo Andrianarivelo falandresaka mampanao gazety moa iny nazavary zao nge fa de lesy nofoazina andao ranga omena ny retsy ihany le anina fa tsy manina ody mba de sarotsaromana resaka fampandrosoana sy resaka fampiroboroboana ny resaka fizahantany le izy de inona nietreritra hoe tsy hiteny le vahoaka kinanjo ny teny ny vahoaka de rehefa miteny ny vahoaka de eo le hoe lasa fantatry le mpitantana eny hoe tokony ifampiresaka zany tokony ifampidinika ny so ataovana malagasy nge no fampiresaka ifampidinika ary aza manao safisika mampandradrisina reo mpitantana fa le tena marina resahana fa aza le tia vahoaka ho eny resa hoe tena naverina efa varotana ty satria natao zao fa aza ilikilika any amina zavatra hafa rehefa miresaka pastuliara BDB moa ny fantoka ny sain'ny olona nio resaka pastuliara io hoe fa inona marina zavatra mitranga ao fa ahoana sy ahoana rehefa miresaka nio pastuliara io sika de na ny olo-pirenena aza mbola mieritreritra hoe sy antuliara zany fa tena efa resaka raha-pirenena io aloha mazava tsara raha-pirenena satria zavatra ro mitovitovy samihafa ve sa mitovitovy ve zany sakatisy ny ao atoliara fa ny zavatra hita aloha zany de hoe trandrahany vahiny ny tanitsika na ny fomba mivantana io na ny fomba kolaka ny olona sary-piaro sy sarotiny amin'ny taniny
fa isika ohatran'ny hoe manome valy zero tsara ny ataon'ny manomboka mifoy ihany koa lay malagasy ao anatin'izao anatin'izay hoe efa le raharam-pirenena arak'izay satria maro ny fanoikevitra enontsika ao anatin'izay resaka fiarahamientan'ny vahoaka malagasy zay zany fa ireo teneny fotony aloha zany no reo hitantsika reo raha vao mitambatra ohatrany hoe ngetsika zay tsy adala malagasy ny tena hoe zay mitambatra vato e zay misaraka afasika fa zao le mitambatra lasanzarainy zala amin'ny lacrymogène io tsy maintsy misy an'izay foana ngamba vao zao nisy an'izany teto e jereo netsika fotsy ny reny ny hitatsika nidaroka pomba lacrymogène ka tsy mahagaga tsy voavoalohany io zay le hoe io option voalohany ho an'ny mpitantana zay foana lacrymogène io zao izy manomboka hitany hoe ny akanga maro tsy vakina ambo za tsy malaza izy ny akanga dia izy ny ambo tsy zay le izy fa ho ampitenenana sy ho abolana zany lao loha izay mitambatra vato ary fa matatra tsara zay dia rehefa hitany hoe tsy manaiky le vahoaka na dia tratrany ampiarahery aza dia io ainena nge mila fampiresaka fa io koa nge tonga am'le fitenenana hoe film efa nandeha io e fa ny farantsy tsara hoy ny fitenena zay zavatra efa nandeha io tsika na ny zavatra nitranga teo somamaniny zay fatatsika nisy tantara nge teto hoe tsy mbola nisy mpitantana nampiasa hery na nyresy vahoaka zany alô mazava tsara ny resaka mpitantana maro no efa nampiasa hery a teto amin'ny firenena fa mbola tsy ary nandresy vahoaka zany satria fatatsika fa raha voalohany indra za tsy teny masina tandrazany zay fa tsika koa tsy mbola resy ny afatra zany fa rehefa miteny afatra hoe misotro rano aloha dia isotro rano kely tsika ndao ary isotrano verina eto amin'ny fandarany sika ao anatin'izay amin'ny anaran'ny mangarahara izay amina fitrandrahana toytony na iza dia tsy maintsy misy hatrany ny vokadratsiny ary ao anatin'izay mangarahara zay nge le hitakitsika ny amin'ny hoe inona ilay vokadratsiny afaka tenenany vahoaka zany hoe ireto ny vokadratsiny fa miezaka sika araka ny zay farahery ampienan'ireo vokadratsy sy ireo fiatraikany aminareo reo reto aly reto tsy maintsy hotapahana ao anatin'izay reto hazo reto tsy maintsy hotapahana ao anatin'izay fa ezaka sika andeha-mboly arisy zany le fanazavana tokony hoentina ao anatin'izay rehefa hitondra n'ilay mangarahara miteny sika ohatra ny amin'ny hoe lay mpiasa ny tena marina mila ingénieur telopolo isa ao anatiny reo aloha zany tsy maintsy raisiny reo fa misy olotsotra ihany koa mety niveau BEPC ilainay fa mbola ampandalovana formation aloha reo ahafahany satria mbola tsy hitany taizy zany trandraka fasimainty dia andeha ho ampanovana formation aloha ireo indray ilaina eo amin'ny 500 isa eo zany rehetra zany afaka hoentina ao anatin'izay dia fa ny olona avy eo zany no mandinika ny amin'ny hoe zay zany le izy dia ohatrany ahoana ambava homana olona fiteny ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa tsisy an'izany tsisy ltia tsisy ozy lay fomba fiteny fa dia zay netintsika zay hoe nyletrezana sy ny mpitolo ny lehibe indrindra za moa efa nyresaka nytiany tsy haiko tamivina iny hoe hoavytsika amin'ny tombana sy ny fifarana ny tanjona ho an'ny fampantroana lovainjafy amin'ny taona 3 rehefa miteny hoe lovainjafy le durable moa zany resaka fa tiako kokoa le voambolana malagasy hoe lovainjafy lovaitaranaka rehefa miresaka tsika ny move izy satria ny fampandrosoana dia zay tsy tokony hanimba na hanohitoy na ny hoavy le izy ho an'ny hoavin'ny taranaka sy ny zanaka moa zany ny zanaka manjafy ihany tena azo antoka efa tsy isy fiatraikany ho an'ny taranaka ny arina io le izy io dia raha tena tsisy le izy dia azavao tsara fa rehefa miresaka tsika ny ODD ny objectif pour le développement durable dia miresaka foana ny resaka tontolo iainana io ny écologie zany tena anisan'ny resaka tsy maintsy voaresaka foana voaharo so sanatria zany isy fiatraikany ny am'izao nge ho vita ihany raha ny ataontsika ny taranaka am'izao fotoana zao na ny mpitondra io na ny ataontsika miaina velona am'izao mety mbola sy dia aninona mety fa le hoavy le taranaka ao arina ao anahoana ary rehefa mifamarafara sy mifampiresaka tsika dia jereo alaivo ambony alaivo ambany mba tsy hoe isy tombony hoaniny ankehitriny le izy fa faty antoka miopapana na hiteraka fahafatesana sanatriny zany hoaniny ao arina ao dia ny savorovoro kila tona raha misy savorovoro ndao araka ifampiresaka dia ifampidinika aloha ataovy tena teny erana le izy dia mifampiresaka fa tsy adala akory le olona mitsipaka atry tsisy fampandrosona zany eto satria Madagasikara tsy mantsy mandroso amenna fa le fampiresahana ataovy teny erana fa io nge tsisy mangidy ohatrany sakay fa rehefa teny erana dia lany ihany io lany ihany io ary indrindrindrina tiako tenana tena izy moa dia hoe
izy io le resy ohatran'ny tsy farasisy fa homamiadana io zay le resahako an'io zay raha-pirenena io rehefa ho raikitra io bastuliary io ka lasa retrezana fotsiny de ho lasa retrezana daholo am'izay ny ambiny eto de azakakitsika raha ohatra ka izy ndray sanatriny tsy hitasy hoe dongin'ny mpitantana fa tsy maintsy anaovana zao ony ty hoavy ndray zavatra hitranga etsy Tomasina dongin'ny mpitantana fa tsy maintsy anaovana de lasa ohatran'izay ny zavatra hitranga eto Madagasikara ka lasa hoala tahaka ratsy na jurisprudence le zavatra atao ohatran'io zavatra mitrangany atoliary io de isaky ny anao zany mpitantana mety tsy mipitantana am'izao fa ny mpitantana rapitso sy raha afaka apitso zany hoe tsy haiko izy ndray moa hitantana hoe rapitso sy raha afaka apitso tiako tenena afaka 10 taona afaka 7 taona fividiana zao afaka 3 taona 2028 efa 3 taona afaka 3 mahery taona afaka 3 taona mahery de izy ndray mpitantana am'izay fotoana zay de anao ny fomba fanao ny mpitantana am'izao io de zay le teneniko hoe ny eto amintsika tsy olana fa ny rafitra ka raha rafitra ohatran'izao rafitra tsy refesy mandidy rafitra manao zay tiany atao zay ifandovany eto de anao zay tiany atao foana ny mpitantana zay ho avy eo rehefa miteny ny vahoaka enonareo reo vahoaka reo fa tsy adala reo ary tsisy hoe aniry fahantrana zany fa ny fahantrana ny fampahantrana zay hitatsika ao anatin'ny ty fiainam-pirenena ty de raha voalohany indrindra any amin'ny ara-toetsaina indrindrindrindra ampahatranareo ny toetsainy misaotra ny madame landy misaotra anao tra madame landy zany mitosika famina ataony misy tosika famina ny tiako lazany anatin'izy de eo am'le alatahaka za aloha zany tena midera manokana ny vahoaka zay mahasahy mijoro rehefa hita hoe tsy rariny sy marina de mijoro raha sanatriny zany ao miverina zao moa zany efa ohatrantsy de tena tehiditra ralina be amin'izy fa ngamba akana fotoana manokana hoe ohatrany misy sarisary mpanjanahana hita zany ka raha ohatra ka sanatria misy ny ady ho atao amin'ny fanjanahana sy ny famoretana eto Madagasikara mbola isy asa ijoro ve ny Malagasy anisan'ny mendrika alatahaka aloha zany ny zavatra ijoroandreny olona mijoro amin'ny fahamarena sy ny rariny tetsy ambotra manjaka tamin'ny resaka inona ty tanamasoandro io ny rahantsika nalala fa de tsy tanteraka ny tanamasoandro rehefa tsy lany herany vahoaka io de tsy tanteraka na ho tanteraka io zavatra tsy anjarizary ka zao ho an'ny mpitantana mbola tsy taro zao hoe tsy fahotana akory ny fiverenana na amin'ny fanapahan-kevitra zay nareo fa tsy miandany amin'ny tombontsoa hoe resy akory nareo resy akory satria nareo karaman'ireo vahoaka reo manao an'io asa nareo nge tsy manao asa bojo e ny patron anareo ndray zao nefa tadiavinareo ampiarana ny inona ty bomba lacrymogène samborona hogadrany reo patron reo vahoaka reo eno reo vahoaka reo raha ohatra ka misy ny totsika fandavana taona mbola misy zavatra tsy mazava ao azavaonareo le izy ho an'ny vahoaka zo fototra kosa ngamba manhevitra fa zao ataovy amin'ny famendrehana le izy aoka tsy hiaro sanatriny zany fifampiantsinana eo amin'ny samy olo-pirenena na eo amin'ny ataoko hoe vondrom-bahoaka iny fotony eny zany hoe de hiteraka ady satria misy ihany koa mivoy an'izany tsy kombakomba ratsy ny hoe dorangatsy komba hitondra olona anohatra an'ireo olona reo aoka tsy anaiko fitaovana ampedinitsika avoaka satria io nge mazava tsara ho zarazara ao anjakana mazava be le hoe zarazara ao anjakana rehefa mizarazara ny vahoaka de mora ho an'ny mpitantana zay mieritreritra anao kiribiby eo mametraka an'izay tiany atao ka zay aoka tsika tsy anaiky zarazara fa fotoana zao iverena anatin'ny fitambarana ny hevitra tsy mitovy samy manana fiverana raha ohatra anao ka miombokevitra amin'ny fananganana le bastuliary fantatrao ve ainao tsara ve le izy alohan'ny anakenao an'izy fantatrao tsara ny cyprien sa hoe misy manadroadro vola any de misy iana de iaro satria zay ohatran'izao de miteny mpitantana hoe akeno de tsy maintsy manaiky zany zay ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona mifampiresa aza alay-panahy ifankahala koa isika malagasy fa tsisy fampantroana natao fankahalana zany sy ny fandrafina zany raha resaka bastuliary na mpifandrafina indrindrina ho an'ny ao atsimo ao ao atoliary aza manaiky ho zarazarana fa tokony miraha iny tsika raha ohatra ka hoe tena ekena le bastuliary fa tena tombotsoa am-bahoaka io arabasoa arabatsara mazava tsara le lalakombana mety tsy maninona rehefa hita fa hoe tena tsy mety io anjaranareo any fotona mahita an'izay fa misy antony aloha matoa nisy ny fanakanana an'io tany aloha tany andre matoa ny amiraly dideratsiraka mitahifa lasa korazana efa niteny an'izany mihitsy tena raha io zavatra io tsy mety isy tombotsongeza be nge amin'ny arena tokoa anaty le izy be de be zavatra efa nitrandrana te Madagasikara teto fa nakaiza tena nisy fetraka an'ny vatana tany ambilan'le olona ve le izy io hoe raha antsika malala zavatra mitranga ho atolanyaro
tsy haiko mijery milaza miara-mahitsika hoe inona le tena tombontsoa azo sapahitana rahantsika malala ny zavatra rehetra na ny vola miditra anatin'ny commune tsirairay mbola io angonony zareo ao amin'ny ty am'fohy be any alainay aloha ty dia hita eo ohatry ny ahoana nanaovana anareo ka anjarantsika rehetra mijery an'izany resaka ara-drafitra indrindra tokony efa hiditra amin'ny antso am'zay mbola sisy antso ka afaka miditra amin'ny antso am'zay ary nareo amin'ny tsy voatery ho zay voaresaka zay teo zay fa toraponareo amin'ny zavatra mitanga zay zavatra misy ny fiainam-piarahamonina misy any aminareo any de mitsihatra nareo omena anareo ny fitenenana amin'ny 030 le 19 32 12 888 19 ohatra telo roa ray roa valo 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 ray sivy na ny 038 14 882 24 ohatra telo valo ray efatra valo valo roa efatra ireo larana fa atsika miditra mivantana eto amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehana ty misy ao anatin'ny afatra moa zany hoe mba avereny dia ahoana moa ty zavatra ty de aloha hoe raha atsika mena de toizatsika aloha ampiandrasana ny antso ao anatin'izay no tsika le izy tena hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto misy ve ny fandriampahalemana mahafa-po ve ny jirama ampy ve ny sakafon'ny malagasy misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana ampy ve ny université misy asa ve ny tanora ampy ve ny sekoly mahavelona ve ny karama misy ve ny fitsaboana mahafa-po de ty antananareo ary ty antananareo ary misy fiovana ve zay za mitavandra 7 zay Siratoljanahary sy Tojonirina Tahiry misy fiovana ve zay ty antananareo 5 tsika zao ny fiovana ny teneninao sa fiatsarana aloha raha ny fiovana de manjaiky kokoa ny tsy fandriampahalemana miamanjaiky kokoa ny fahatapahan'ny herinaratra raha ohatra ka hoe fiovana teneninao fa raha fiatsarana de tsy any valiny fa ino zany mafimafy kokoa miamitombotombo kokoa ny vidim-piainana am'izao hoe raha tsika malala ohatrinona ny kilao vary tamin'izy nyteny an'izany aloha zany hoe move mahafa-po ny fiaina raha atao fitina mazay de move miaina araka ny tokony izy Malagasy eto Madagascar ary raha hoe ao adika hoe tanteraka daholo hoe za mifampanantenana zany tompoko lasy tompoko vavy izy kosa ve moa de nieritreritra ny hoe anao an'izany hoe ampiakatra ny tsy fandriampahalemana ohatran'izany fa za mahita hoe nieritreritra izy angamba tamin'ny fotoana nandresahany an'iny hoe anao fanamby ho an'ny fampan satria zay nge reny zavatra tena nytenyrena nge narafitra natao anatin'ny velirano daholo e fa ny velirano moa ny fahavitatsena ratsakafo zany resahana mihitsy zany hoe avita tena ratsakafo fa inona ny zavatra natao ny angavy nandadilady tamin'ny tany Inde moa resantsika eny hoe meo varoarivotona aloha fa tena zay amiko reny tena mahamenatra nge resy reny eritrereto ange hoe enao atrano andeotsika hoe mpamboly kasaka zany nytokatrano anankiray de miangavy any amin'ny tokatrano mba meo kasaka zay fa tena de nefa rehefa tena tsy fa inona fivelomanareo mamboly kasaka nefa ianao mangalataka katsaka any amin'olo tena mahamenatra nge zany ka ao anatin'izay netreretiny hoe mora le izy netreretiny hoe mora lay mitantana ny firenena ao anatin'izay rehetrarehetra izay eny mora raha ohatra ka zerena tena hoe mora ve ny mitantana firenena mora ny mitantana Madagasikara raha ohatra ka jerena am'izao raha tsy noararotin'ohatra zao Malagasy ange tena tratrany be manaiky tao anatin'izay fotoana zay Malagasy zany mora entina raha tena marina na efa nampiarana zavatra tsy aradrariny sy ampahamarina azy de mbola nanaiky foana Diky zany fa mora entina voaka Malagasy. Fa ny olana raha tokony hampandrosan'ny Madagasikara nataony mpitantana dia inona nataony? Manarary ohatra le fahatsoran'le Malagasy. Ireo nanaovantsika an'izao raha tsy miteny tsy mivola. Valambin'ny folo sy roa arivo 2024 lasa propavandy zany le izy am'izao. Inona ka hatramin'izao ny mpitantana tsy mieritreritra mpitantana fa mbola ohatran'ny hoe mbola manao fampelezan-kevitra foana. Asa fampelezan-kevitra ho an'ny taona fiana moa zany? 3 taona sisa, 3 taona sisa. Valamborapolo. Valamborapolo sy roa arivo. Ohatran'ny manao propaganda ho an'ny valamborapolo sy roa arivo zany nataon'le mpitantana fa tsy mieritreritra izy hoe. Nefa izy tsy latsaka tsony.
tsy mahazo milatsaka tsony izy io izany teny aminao fa tsy isy fitsapakevy bahoaka mialoha valo amby roapolo sy roa arivo losy ary tena mampimengy edy ty zay ny foana ny serasera mpiteny efa miasa zao fitondrano zao efa miezaka zao fitondrano zao nandritra ny manda voaloha efa isasaka amin'ny manda faharoa mbola miasa zao fitondrano zao andrasina nefa le vokatra le asa tsisy nininona miopa miasa tsy misy vokatra ve zao sa hoe ahoana ary ny tena mahatonga an'ilay ka io tsisy manao tombana nge iza no manao ny tombana efa natao tombana nge ny ministra ny efa impiriniova teo fa raha ohatra ka ataontsika zany ny tomba ampitantanana am'izao fotoana iza no anao an'le tombana satria na ny fahefana mpanaramaso aza satria misy ny fitsy andao aloha raisina ty antsy ty misode raisina ny antso ary de ahoana ny fandehany lasa ndray izy rehefa miantso nareo de tonga de am'le mba tonga de miditra aza mitsapatsapa fa mandeha le larana teo 032 12 88 19 038 14 882 24 zay ny afahanareo miditra mivantana miresaka mantsy le tombany nanao tombana nge nisy taona tamin'ny taona firy nisy le motion de censure iny tsiko taona roambyroapolo sy roa arivo roambyroapolo iny reny nge fa karazana tomba nataony teo amin'ny ana zao tena tsy mahafa-po kosa raha nga le endrim-pitantanana fa inona ny zavatra nitranga takona vola be zay malety le izy ary na ny fangataha-pitokisana famerina pitokisana raha tsy nataon'ny gouvernemanta dao raisina ny antso ary de ahoana ny fandehany efa tafiditra anao tatarao mahakasika an'io resaka tetikasa base toliara ao raha io base toliara ao jerena io tsy isy tombotsoan'olo maro sarabave bahoaka fa tombotsoan'olombitsy de olombitsy ireo iarahantsika mahita fa olombitsy avy any Antananarivo no hiasa aty toliara olombitsy any Antananarivo zay fa mitapita bahoaka de ny zana-bahoaka tena ty fotony tsy sitaka ny orinasa io iarahantsika mahita ny ao amin'ny KMM firy ny zanaky ny fordofeno miasa anatin'ny KMM iaraha mahalala koa ny any Ambatovy firy ny anaky ny Tamatavy miaraky ny tsinavany miasa ao anatin'ny raha io ka zay lazako hoe olombitsy no sitaka an'io de atao fitaovany zanaky farika io zao manaky DG io zao atao tanjoy io de navory koa ny tanjoy anao fanambarana hoe mila pampandrosoana pampandrosoana ahoana moa ny hisy anatiny io firy ny harina eto anatiny ty faritra tsy mandefa ty tsy hita ny fandrosoana fa ny fahatsana no be zay fa misaotra toko sotranao ny amo zany ny hitako hoe mahazava-dehibe an'le fampiresahana ohatran'izao de mba tsy hotrahany enina rehefa tonga sanatriny zany tsy niaraky ny eritreretina tokoa ny zavatra hitranga eo mba tsy hifandatsana de ahoana ny fandehany iza de avy aiza ay de John avy aty digoty daora karaha ty ny raha nareo magnety mizetikeky mateteky faonjam-peotsika io misy faolana ho ka mijaly zay mikeky de ny zavatra hitako zao ity fanjakana ty tsy tia mpandroso tanàna satria nanino mametakilevoka ty tokony ampandroso tanànanay natao chasse salome patiky mibady tiliara mahireza zalana ro tiliara ao fa aza manika an'io fa raha moa raha tegna mary nanino ro tandrotsy naniky zao maniky karakaraha zay le fandehany fa mampamangina ro tiliara mahireza nanino ty moa tsy nangoariny fony mahava amin'ny kifatsy izy koa te mpandroso tanàna fa inga premier ministre ndraiky mandeha miady i base tiliara tsy amieny tompony nime ty atao zalafi kofa tsy amieny tompony amila premier ministre ok merci anaroty makasitraka ny Johnny avy any Degosy teo ny zavatra mahavarina sady mampalahelo ihany amin'ny tranga tahaka izao de misy olona mipotra vany milaza hoe zay ray aman-dreny ara-drazana zay fikambanany zanaky ny ihany na manohana ty tetikasa ity ao anatin'ny zava-mitranga sy ny famaofa ohatran'izao zany ny hitakolana ny sonjo ray loasa tsy laozan'izay mamarao iny fitenenana ny omboray mandry tsy ndray mifoa fa misy maningana foana de ahoana fandehany fa tafiditra anao iza de avy aiza ahoana le fandehany salame Erika avy aty toliarany hany dao Erika io zany misy zavatra tsindriko amin'io base io moa fa misy raha laza tsy haiko na avy any Majunga izy igny na avy any ino tiky Tamatavy hoe ny teny izy maly hoe inareo inareo toliara na nahagaga atao fa pondroa aminareo toliara agny sakagnanareo ataoko io base io sakagnanareo ka igny zany io rahalahy raha moa fibankandry tegna ka tsy hain-tegna faharary iny
ka io la mahakasika an'io avao zany raha fatseny de tsenkeny hatramin'ny farany fa sabe ianareo moa zany tsy miay atoy fa miay agny zany ka mety tsy hainareo zany vokadratsiny hateraky an'io Gasy io nefa famboliana iagnanay atoa mavandy zay mahita sabitsy fambolia ritsy raha aminay lavo hatao an'iny iano tanteraky io ka igny ataoko antsika toliara iaby zay maheno aleo zalahy hiara foy hiara faina fa tototiky hilay andafy egny lafa raha tika toliara eto faty raha hiteraky etoy ka maharinda eto to mahary an'izao izay miaviara lahy iha tonga avatoliara eto mba hahitanao iny tiky ma hahitanao ny maminy sotra toko misaotra anao misaotra ny erika avy any toliara ny azy zany tena sitrako mihitsy ny maheno nareo le avy any amin'ny toerana am'le miaina an'le izy any mba za zao tena tia antany an'ireny olona miditra reny mihitsy efa inona moa zany tsy mampety ny basy toliara io rehefa le ho anareo le mety milaza fa mety io a midira ihany koa de mba antanina le mampety an'le izy de ahoana ny fandehany efa tafiditra ny fandehany salama e Clarence baka tia Betania io miresaka io e Alefas Florence Alefas soare de base mikasika ny base toliara io zany lany 90% ny olona toliara eto tsy magneka ny base io hitanareo olo alefalefandroza amin'ny tele hoe maneky base regny mahazo drala regny dre azy olo avorondrozy ety avondrozy roa amin'ny mamafanana mahazo 5,000 isan'andro tsy raha azo tompondrozy io fe mba dala 5,000 bazary isan'andro magnenky abao fa laha amin'ny fondrozy tsy izo tompondrozy isokafany base toliara io tsy azo tompondrozy io ka naha base toliara tapaka ny antso avy any aminao iny fa tsy avy aty aminay misy zany le hoe landrala koa lan crédit fa tena za aloha de mankahera anareo any toliara any fa tena efa mafy mahazo anareo mbola mahita fa vola atao amidy crédit any zany mba hitenenana zay le hoe mba eto sisa no démocratie miarabanao de ahoana ny fandehany iza de avy aiza tantarao ary efa tafiditra ianao lasa izy ny eo ampiandrasana ny antso manaraka raha ny zava-misy ihany koa aloha hoan'ny nosakaty zany ny fampitamba vaovao ray tsika mitaky an'ilay mangararany amin'io aiza le taratasy nanafona ny tsy zaty sy ny zaroa fa raha ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao de nyrosy tamin'ny fifampiresahana hoe ohatrany tsy fifampiresahana nidina tany toerana ny be ny tanànany nosy be zany ny tao anatin'izay nidina tany ampasindava sakaty ny aona tamin'ireo zay eritreretiny hoe mpanohitra tao anatin'izay ka nieritreretina sy nandrasana hoe ifampiresaka fa de zay zany raha tokoa efa tafiditra ianao maheno de ahoana fandehany iza de avy aiza irata ihany ata Tananan'ny tosy ndora ta tenikely makasika an'le momba an'le tery amorovany fanadiovana ny minisitra ny China ahoana moa zany raha Malagasy izy milaza fa hoe tsy hovana ny tantara manova ny tantara katsaka tsaramaso tantara de ahoana moa zany namana sy no antany zany ny taranaka teorina momba an'le kolizia aiza hoe zany le momba an'le fanovana ny tantara amin'izany zavatra zany hoe fanabatona sain'olona zany no betsaka momba an'le gouvernement analamanga ny teny an'le hoe inona nidiran'ny olona tia taninarivo any amin'le base toliara fa misy tanyrazanao any Madagascar ny resaka tompoko eto ka nareo toliara any avao io aza maneky nareo ka maneky nareo vola 80 allo tuiso maheno vola 80 millions de dollars zao any taranakinareo jereo ka faranjahanareo reo fa ritoto sy gouverneur sy président sy jiabijiaby reo nisy ipetaka aminareo eto sady ipetaka Madagascar fa andeha andafy any efa miliardera ny anany sy ny taranany any ka aza maneky anareo raha zaza teraka zaza etoana am'izao zany namanasia 70 taona tapatra ny contrat amin'ny base toliara aiza hoe zany ny fian'le tanàna amin'izay efa teraka misy zany le toliara ratoto mety efa miliardera n'izany sisy fampandrosoana zany taona taony 5 taona tondrana teo aiza niakatra angany karama ny foana angany kolikoly manahoana ny anatin'ny ministera sy ny asa-panjakana rehetra aiza tsy nisy karamany tapitra andro minitra de tapaka le izy fa afaka miverina ianao rehefa ohatra ka io le zany tsisy zany hoe
raha ny lalam-panorenana malagasy ny jerena dia tsisy an'izany hoe toliara tsisy hidirany Tananarivo. Ny olom-pirenena malagasy ny atao hoe tanindrazana ho an'ny malagasy dia Madagasikara. Dikan'izany afaka miresaka an'io na iza na avy aiza na avy aiza. Affaire nationale izy io fa tsy raha-pirenena io fa tsy izy hidirany hatramin'ny Nily Zepar sa mbola razana hoe ianao asa hitaky an'izany ve ny mpitatana dia asa hiresaka an'izany ve ny mpitatana tokony atao mpitatana ke sao dia mamitemy aloha hoe hiresaka an'io na tsy hiresaka an'io alohan'ny fotoana dia ahoana ny fandehany efa tafiditra ianao mihaino radio ianao efa tafiditra anao 34 353 vovoka vitsivitsy marotsonona zay ny isan'ny andrasana koa anatin'izay ny amin'ilay voatsela moa tsika nanamarika an'ity 2020 ny volana marsy ity isan'ny mpahitantara maromaro no nyresadresaka makasika sy ny nanao resaka fivoriana na raha nadivitra mihitsy moa zany ny amin'izay hoe aiza ho aiza ny hoe fanonerana sy ny mety fifonan'ny lafrantsa sy ny raha anina tamin'ny rahara 20 martsa 7 manakorsy tafiditra anao dia ahoana ny fandehany ahoana ny fandehany salama e iza dia avy aiza mosa avy toliara ihany toa lefa sy mosa aiky manaiky basy toliara io aminay etoa fa manino areo any basy toliara areva tsy aminay etoa ino tsy anakenareo azy mosa tamin'ny farany ay mosa avy tia toliara ihany ty misafa aty fa misy tao ie mbola mosa mosa mona atao zay mosa zany tsy manaiky fotsiny zao izy zay zany manandanja be amin'ny mihitsy zay miteny zay fotsiny hoe tsy ekenay io io rehefa asaina misy le reo nge zao raha asina fitsapakevim-bahoaka totsika saritsariny ohatran'izay zany maninona ny sahanareo mpitatana mandeha makeny amin'le vahoaka dia ataovy fitsapakevim-bahoaka makasika idirany seny tsisy idirany seny misy seny dia ahoana ny fandehany efa tafiditra ianao salama tompoko toliara ihany madamo Ili andao madamo me mahakasika an'ity base toliara ty tompoko ny atao toliara raha ny vahoaka toliara dia tsy mila ny base toliara zany mihitsy base toliara zany hitondra tsy fahasalama ho ny taranaka afara hanimba olo etoa njanakinay reo hiteraky isefe amin'ny ananay hiteraky reo afara reo jafinay reo tsajaha ny base ny dozandrozy etoy base sotaonza amin'ny tanandrozy any fa tsy tatanroza toliara etoa raha fordofin roy fa problème enan'izao resaky fihinana fia tsy mpiolo ata fordofin tsy mijaly fia mandeha 4 kilometre miala toliara miala fordofin azafady vo mahita fia fia fordofin matimaritsy haiko nahitanareo amin'ny Facebook any misy vidéo zay any fa sy mainty io miparitaka amin'ny tanà io ka nareo le fanjakana toliara etoa io hoe mba misy anareo sofy nareo ke tia tarananareo toliara etoa nareo manjay ilay andafy any tsy manandonga toliara etoa nareo manao toliara toy andevo base toliaranareo atavinareo antranonareo any zay ilay fa misaotra betsaka kole fm la angasitrana ny faniko misisan'ny hoan'le mpiainany koa isan'ny fantanina apetraka zao ny aminy hoe ny inona zany ny ako ny tondra fiovana ve le fidirany fotony tamin'ny farany herinandro teo ny prime ministre tsika nidina tany aminareo le sisy ninona ohatrany hoe mitsangatsangana zany angely za zany mahita mialoha ny aorina tokony anaovan'ny mpitatana foana zany ohatra zao mialohan'ny fatrina ndavolonareo nakany volavahoakanareo nakany io ary io zay matony prime ministre mandeha makany mitondra délégation misy vola aloha amin'ny vahoaka ho an'le prime ministre fa tsy hoe izy akory no te andehandeha any dia miala vola paozy izy sady loko fa tsy nandeha RN7 rariny sisiny zany raha toka misy ny melohan'ny andehanana dia ampahafantarina vahoaka ndeha hoany zay maninona le izy no atao oeraoera fotsiny efa ny ako le zao tokony mazava tsara mihitsy tatitra hoe zao ny zavatra nitranga tany misy ny olona mandaha misy fa tsy terena fotsiny dia misy ny olona nijoro ohatra anaraka faingo isika